raha ny momba ny fifidianana filoham-pirenena manokana no asiteny dia nitampahana nandritra ny fivremben'ny mpikambana eo anivon'ny senita androany fanahembotra amin'ny alarobia fahavalon'ny volana May ho avy izao ho amin'ny telo ora tolakandro ny fanatanterahana ilay atsapaka andrafetana ny bilita tokana ho amin'ny filaharan'ireo kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha toka voafaritra ny lalàna ho maly alahady fadimy ny volana May izany rehetra izany fatahorin'ny dinika izay nitanterahana omaly teny Ivato teny dia efa misy sady ireo mikonokonona fanarahana hafa ivelan'ny ataon'ny filoham-piangonana efatra hoy ny avy eo anivon'ny antoko sy vondrona politika RPDM sy ny avy eo anivon'ny ERDR androany moa dia nisy ny fivoriana izay nirahan'ireo mpanao politika teny Antanimena teny manohitra izany kosa ny avy amin'ity vondrona ity. Anjaran'ny filoham-piangonana efatra ao amin'ny FFKM miaraka amin'ny filoham-panjakana efatra dia ny amiraly Didier Ratsiraka, profesora Zavy Albert, Andriamatoa Marc Ravalomanana ary Andriamatoa Andry Rajoelina no mamaritra ny fifanarahana iraisana hoy ireto mpandray anjara tamin'ny dinika no manana FFKM teny amin'ny CCI Ivato ireto. Araka ny fanazavana nentin'izy ireo dia tsy tokony isy ny andohan'ny olon-kafa hitsabaka ny fandrafetana izany ary nisan'ny nomarian'izy ireto manokana amin'izany ny andiana mpanao politika izay nivory teny Antanimena androany. Misy tokotra n'ilay resaka hoe tia hagnano zavatra hafa ambadika any tahaka ny hoe anao convention zahay dia ny fomba fijerin'ny mpizaika amin'ny ankapobeny na dia teo ary misy ireo mania ireo dia ny hoe mametraka tanteraka ampelantanany FFKM ny fizotrany indinika igny sy ny fagnatanterahana ny résolution izay niboaka avy tao ka tamin'ny maraina teo moa zany mbola nisy fandehanana tary amin'ny Astoria nijery an'io tao zahay dia tena hita tokoa fa mbola le zavatra tary amin'ny CCI naveriny zareo tao amin'ny Astoria ka miantso anareo ray aman-dreny ampanazy ay anareo efatra amin'ny rahalahy mba hiaro tanteraka ny zavatra izay nivoaka tary amin'ny CCI Ivato. Ireto mpandray anjara tamin'ny dinika izay nataon'ny FFKM teny amin'ny CCI Ivato reto dia nanamafy fa voasolo tena tamin'ny dinika teny Ivato ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena ary ara-dalàna amin'ny fionana. Dia ara-dalàna legitime araka ny tokony ho izy ireny fionany reny ka namoaka n'le fehi-kevitra mihezinezina izay nivakina Pahabemaso omaly ary enitsika tamin'ny Aino Amanjery. Eto ary zahay dia manao antsoava mivoaka malagasy rehetra tsara sy tapo ka mbola manan-kevitra hanatevina n'ireny solon-kevitra ireny fa indrindra ireo filoha teo aloha indrindra ao anatin'izany ny filoha amiraly Didier Ratsiraka izay efa nanambara Pahabemaso reny tany eran'izao tontolo izao fa manana vahaolana azo aroso amin'ity Madagasikara ity hanavotana ny firenena ao anatin'ny toerana tsara. Ireto mpandray anjara tamin'ny dinika izay nataon'ny FFKM ireto dia nametraka ny mahazava-dehibe nisian'ny fionana tampony tarihan'ny FFKM ary atrehan'ireto filoham-panjakana efatra ireto dia ny amiraly Didier Ratsiraka, profesora Zavy Albert, Andriamatoa Marc Ravalomanana ary Andriamatoa Andry Rajoelina.